Fiadanany tompo daholo indray raha lasy ranabavy rehetra ao amin'i Jesosy dia tononoko aminareo rehetra ny fahasoavany sy ny famindram-pony. Izara zavatra kely anankiray amintsika anio dia nomeko ny lohateny hoe Esprit Benjamina. Esprit Monsieur Benjamina. Zay zany ny lohateny omeko sy ampitondraiko an'ity mivantana izay akatsika lesona amataratsika ny sitrapon'Andriamanitra anio ity izay tsy ho ataoko lavabe akory. Iza moa Monsieur Benjamina izay ho resantsika ato anatin'ity mivantana ity. Monsieur Benjamina dia apôstôlin'ny fiangonana FM Foi izy. Zay zany no fiantsoana azy. Apôstôly dia ny mpinony miantso azy hoe ikaiky. Dikan'izay ikaiky zay dia olobe. Olobe mpanoro hevitra, olobe manan-kaja, olobe tokony homena respect, fanajana, olobe toavina, ekena teny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo mpisina. Zay le dikany hoe ikaiky amintsika malagasy. Ny hevitry ny hoe apôstôly indray dia fatatsika fa ny fonction apôstôlika dia raha dika tsotra amin'ny dika teny, fitenitsika zany dia hoe iraka solon'ny Kristy. Zany hoe lasy Jesosy Kristy dia ny apôstôly no toy ny hoe ny raina, isolo tena, andimby, ny asa izay efa natomboky Jesosy Kristy sy ny asa rehetra izay miasa araky ny fietsehan'ny fanahy masin'Andriamanitra dia ny fonction apôstôlika no mihetsika ao anatin'izay fonction an'izay, izay le maha-apôstôly ny apôstôly selon ny volonté divine foana. Amaranantsika an'izay sasy teny zay dia hoe iza indray ny fiangonana FM Foi izay sahanin'Andriamatoa apôstôly Benjamina. Ny fiangonana FM Foi dia manana ny doctrine n'izy misaraka ny lasin'ny vavy misaron-doha ary ny fampianarana ao amin'ny FM Foi dia mifototra betsaka amin'ny zavapadina ny amin'ny resaka biby maloto zany sy ny fitandremana ny andro sabata. Fa misy détail be tsara voarahintsika ao anatin'izay hoe raha mitandrina zavapadina ny mpino anankiray dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ave mampadio ny mpino anankiray izay fitandremana ny zavapadina izay. Misy ako ny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana izay mifampitohy foana amin'ny volonté divine sitrapon'Andriamanitra ve izay hoe fitandremana tsy fihinanana biby maloto izay. Dia tahaka an'izay ihany koa hoe ny fivoriana sabotsy izay tsindriana fa hoe fitandremana ny andro sabata ve dia miteraka vokatra ara-panahy ho an'ny mpino sy ho an'ilay fiangonana. Zay foana ny tena zavatra ngeza be sy tsindritsika rehefa mandinika soratra masina isika. Satria raha vao tsy izay hoe misy an'izay vo Kristy izay mamoa amin'ny alalan'ilay fiangonana izay manindry an'ilay fotom-pampianarana dia mijanona ho religion lay izy. Ary grave be satria lasa vy mahamay tonga fanatika ny mpino ary lasa endoctriné. Zany hoe raha dika tsotsotra dia tsy misy Jesosy ao anatin'ilay fifadiana zavapadina, tsy misy Jesosy, tsy misy asan'ny fanahy ao anatin'ilay fitandremana andro sabata, ainsi de suite ho an'ny fiangonana ho an'ny fiangonana tsy apokalypsy fa ho an'ny fiangonana pentekôtista sy ny ambany fahasoavana rehetra sy ny ohatran'izany rehefa tsy misy Jesosy
dia mijanona ho koltora sy fomba fanao fotsiny lay izy a tradition fa tsy midika hoe fiainana mandrakizay a vie éternel ka danger be zay ho any-pino. Enary tompoko esprit benjamin hoetiko ianao a ao anatin'ny toriteny zay nataon'ny apôstôly benjamina tamin'ny 12 octobre 2019 tapeo 12 octobre 2019 tao amin'ny télévision privé andry zareo directa tao amin'ny palais de sport de nyloha hevitry ny fivoriana tao tamin'izany de hoe vavaka faobe valimbavaka faobe de tahaka ny ahoana ny fiseho an'ilay zavatra nitranga tao. Vao nanomboka nandray micro ny apôstôly dia avy hatrany dia izao ny toriteniny. Raha misy anankiray lehilahy anankiray a saika maty tany Bemarivo dia no tsindriny ny apôstôly fa hoe nosakana ny raha fahafatesana aza mbola maty aloha fa mila mahita ny apôstôly ianao anankiray zay. Faharoa navilin'ny apôstôly ny cyclone tamin'izany vanim-potoana izany 12 octobre 2019 tsy tadidiko hoe cyclone izy ny saika andalo tao Madagasikara dia naviliny tany amin'ny canal la Mozambika. Zay zavatra roa zay fotsiny ny eniko a dia kivy be a tena kivy a hoe apôstôly benjamina ikaika mitantara exploit zay a no teny hamehezako azy hoe io misy mpanompon'Andriamanitra, io misy apôtre, io misy évangélistre, io misy mpaminany mandray micro izy de rehefa mandray micro izy tonga de tsy misy afa-tsy fitantarany ny exploit izay no ataoko hoe sous parenthèse hoe antony nandraisan'ny micro de lasa be ny saiko hoe iny zany Mosesy za dia nanokatra ny ranomasina mena, za dia nikapoka ny vato lampy dia ainsi de suite tantara exploit zany Mosesy mialany koa Jesosy Kristy. Za dia nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, za de namahana olona tsy omby 5,000, za zay hitanareo zao a dia nanasitrana olona marary ny paralysisme. Tantara exploit fotsiny zany Jesosy Kristy mandray micro miondrana atsambo kely sy ny sisa rehetra mitety tendrombohitra mitety vohitra de tsy misy afa-tsy ny fitantarana exploit zay zany no tanjon'i Jesosy Kristy rehefa mandray micro. De ohatran'izay koa zany ny apôstôly Petera sy Jaona rehefa nahitany tsara endrika de mitantara ny l'exploit nananganany any tsara endrika teo amin'ny parvian'ny tempoly a sy ny sisa rehetra ry Paoly apôstôly a. Zay zany no asan'ny apôstôly. Za tsy hoe contre amin'ny zavatra ataony Benjamina, be da be ny zavatra tsara ataony a. Nisy fotoana izy nandoko sekoly asan'ny apôstôly, nisy fotoana izy nanao fambolekazo asan'ny apôstôly, nisy fotoana izy sy ny sisa rehetra. Zavatra tsara izany sur le plan social. Fanofantanitsika izany hoe izy titré hoe apôtre, apôstôly. Lay apôstôly a selon la Bible iraka solon'ny Kristy. Izany plasan'i Jesosy Kristy amin'izany rehetrarehetra izany. Isika ve rehefa mandray micro, isika ve rehefa mandray fitenenana, isika ve rehefa mitory-teny, isika ve rehefa mamory olona tsy omby 5,000 amin'ny palais des sports na any amin'ny coliseum na any amin'ny toerana rehetra zay isitsika, de ny momba atsika ve ny tantaraitsika, ny exploit vitatsika ve ny tantaraitsika. Misy esprit
mametraka atsika ao anatin'ny loza ngeza be izay fanazay expose tanteraka itsika amin'ny tontolon'ny danger. Isika izay mitantara ny exploit izay tsy isika ny tompony, il faut savoir discerner par rapport am'izay zavatra nyteneniko zay satria misy ny hetsika sy ny asa izay avy amin'Andriamanitra, fa misy ny hetsika izay asa mihetsika satria faux prophète tsotra izao lay olona, na faux apôtre, na faux évangéliste, na faux pasteur, araky ny usurpation ana fonction be da be alainy ao amin'ny baiboly. Efa niresaka be da be tamin'izany tetosika amin'ny fakana toko tsy andininy ao amin'ny baiboly hoentina mikendry tombonsoa manokana ho amin'ny teny. Ka inona moa no amezantsika any zany zavatra rehetrarehetra izany? Ny oabolana toko 19/7 dia efahintsika rehetra hoe ny firehariana mialoha ny fahalavona. Olona manana fonction apostolika izany dia tokony mahatakatra tsara ny herin'ny filazon tsara sy ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Zany hoe ny any Andriamanitra foana, ny any Yahweh Elohim foana ny apetraka tsika ambony, apetraka tsika aloha. Ary raha azo atao dia tokony ho marina amintsika hoe izy Jesosy Kristy Yahweh Elohim tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Ka za manokana dia bitika sy zaza amin'ny fanompona, fa ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy, ny tavan-dranabavy mandranitra ny tavan-dranadahy. Zay lay hoe maharatsam-bata ny Kristy atsika. Dia misadrese message kely fotsiny amin'ny apôstôly Benjamina hoe mila mibebaka isika. Dao sika iverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka zay ny resaka culte de personnalité. Aoka zay ny resaka fizahozahoana sy ny hoe je suis. Alao any an'Andriamanitra no apetrakitsika alohan'ny zavatra rehetra. Ny sitrapon'Andriamanitra no aoka hiteny. Fa tsy mitantara exploit à gauche à droite isika hoe nosarahako ny ranomasina mena, nosamatsamako ny vavan'ny liona, natsangako ny marary ny paralysisa, za dia nanangana maty, za zay hitanao zao an Jesosy Kristy sy ny sisa rehetra dia misitsioka mihitsy hoe misy an'izay mihitsy ilay vidéo. Grave be lay esprit, surtout lay fonction hoe apôtre en jeu ao anatin'ilay izy, ary ny soratra masina ny anarana Jesosy Kristy, indrindra Yahweh Elohim mampamonjy Jesosy Kristy. Grave be satria ilay anarana hoe Jesosy Kristy, Jehova no mpamonjy izay divinité an'Andriamanitra tsy toy izay mihitsy no ataotsika kilalao. Amaky teny soratra masina vetivetsika amaranantsika azy ny Koritianina 2:12 témoignage-ny Paoly akatsika lesona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy maintsy mireharea hoy Paoly na dia tsy mahasoa aza izany. Fa handroso ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo aho. Mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho. Tokony ho 4 taona lasa izay. Na tao amin'ny tena, hoy Paoly na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro. Jerevy tsara ilay fanetretena ny Paoly Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray izay ataony Paoly témoignage eto dia nankarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro Andriamanitra ny mahalala. Fa nakarina ho any paradisy izy ka nandre teny tsy azo tenenina
sady tsy tokony ho lazain'olona. Ilay anankiray ozy Paoly no ataoko rehare fa ny amin'ny tenako, tsy za fa ny amin'ny tenako i Paoly dia tsy irehare aho afa-tsy amin'ny fahalemena ihany, fa na de te irehare aza aho, Paoly apôstôly dia tsy ho adala, fa ilaza ny marina, nefa tsy manao izany aho fa ndrao misy olona mihevitra ahy mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Par rapport amin'izay témoignage ny Paoly zay dia nisy exploit be mihitsy, opportunité, tombony izay expérience, fahatsapana nampiainan'Andriamanitra tsy to any Paoly ny amin'ny fampahitana ny au delà, tontolo céleste, fa nangina i Paoly olona hafa no nataony témoignage. Mamperitreritra be lay verset farany hoe nefa tsy manao izany aho fa ndrao misy olona mihevitra ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ny problème tamin'iny toriteny 12 octobre 2019 valimbavaka fahobe, vavaka fahobe iny dia ireo mpino rehetra tao amin'ny palais des sports na lana vavy izay nanao saron-doha sy ny tsy nanao saron-doha rehetra dia lojika misy fieverana n'ilay apôtre ny tantara exploit ho amin'ny fisainana sy fieritreretana izay akote tanteraka selon an'izay verset ny vakitsika témoignage ny Paoly no toneniko teo hoe mampieritreritra ny aminy hoe misy olona mihevitra ahy ho mihoatra noho izay ahitany hoy Paoly na izay andrenesan'ny teniko, nefa tsy manao izany aho. Dia naleon'ny Paoly nangina fa ny témoigner olona anankiray izy fa tsy ny tantara exploit, mba tsy hisiany zay fisainana sy fieritreretana izay amin'ny mpino ho déplacé amin'ny fandraisany sy ny fieritreretana fa nasongadinany ho i Paoly indray no lasa centre sy objectif mpanjin'ny mpino sy tonga héros amin'ny mpino. Ary zay ny zavatra misy sy mianaka eto Madagasikara. Io pasteur io de tena héros io satria io manana exploit. Io apôtre io de héros anay io. Io mpaminany io de héros anay io. Io évangéliste io dia mafy be io. Zany hoe lasa tsy aotsony Jesosy fa lay olona milaza ny tenany selon ny définition ny hoe culte de personnalité no lasa manana ny toeran Jesosy Kristy. Ary zay ny zavatra niseho tamin'ilay toriteny 12 octobre 2019 télévision FM fois. Ebaka isika rehetra mamindra fo amintsika foana ny tompo. Nalavo impito aza ny marina dia tafarina foana. Andriamanitra dia mamindra fo sy miatra izy be famindrapo. Ny ataontsika dia miaika fa diso isika. Tsy miteny eo anatrehan'Andriamanitra ny titre sy ny fonction, ny grade, ny je suis, ny maha apôtre sy ny maha tsy apôtre, ny maha évangéliste
ny toriteny zay ataoko ohatr'izao a tsy miteny eo anatrehan'andriamanitra tsy toy izany. Zay madio am-po ihany a no mahita an'andriamanitra. Zay madio am-po zay fahadiovana am-po izay a dia selon any volonté divine, selon any sitrapon'andriamanitra, fa tsy selon any hoe je suis, tsy selon any hoe moi, tsy selon any exploit, tsy selon any fizahozahoako, tsy selon any fanambarako, fa selon any asany fanamasina, selon any fisian'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika sy ato-potsika. Raha soatsika rehetra tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny a mirary soa manokana any Kaiky, Benjamina sy ny mpino FM fois.